Amin'ny fifaliana lehibe indray no iarabako antsika rehetra androany antsika izay atao anaty groupe sy ny rehetrarehetra izay manaraka sy tapaka ny fandalana Andramo izahao. Dia faly indray ny tenako hitondra fampianarana vaovao amintsika amin'ity androany ity fa mialohan'izay aloha dia hivavaka avy hatranintsika hanombohantsika izany fampianarana izany. Jesosy io misaotra anao indray izahay amin'ny tombon'androm-pahavelomana izay mbola omenao anay Andriamanitra fa fahasoavanao sy famindram-ponao izany Jesosy isaoranay anao ary entina hiderana ny anaranao Jesosy ny fahasalamana sy hery sy tanjaka. Isan'andro avaozinao aminay ny famindram-ponao izany tsy mahalany ritra ny tsiray avy reto. Ary isaoranay anao Jesosy ny fahafahanay mbola iaino ny teninao androany hitombo fahalalana, hitombo amin'ny fahafantarana anao, hitombo amin'ny ara-panahinay Jesosy ahafahanay tena mankatoa anao, mahafantatra ny sitraponao rehetra Andriamanitra. Angatahanay ny fanamasina ny tendroany ity tena hitarika ny tenako eto Jesosy ary hamangy ihany koa ny olona rehetra izay mandray an'izao fampianarana izao Jesosy tena izay rehetra fafy eto anay. Tsy hisy ho voatsaingo ny voromanidina, tsy hisy ho voatsaingo ny devoly Jesosy fa tena hifafy any anatin'ny fon'ny olona tsirairay avy any mba hahafahan'izy ireo mahafantatra ny tena sitraponao marina. Dia misaotra Jesosy, voninahitra dia atolotro feno anao. Halleluja. Amen. Faly indray tsika androany hiaraka atao anaty fampianarana hianatra zavatra mahafinaritra tsika amin'ity androany ity. Mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny fampianarantsika tena ianarantsika androany aloha dia ndao aloha ity misy zavatra kely tsy tsitsitsitsaritra fotsiny tsy lava be fa hidirantsika kely fotsiny atambatra amin'ity fampianarana iray ity satria tsara ho fantatritsika ihany. Ato anaty baiboly ny Andriamanitra ny baiboly zany ny ato anaty baiboly dia Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina, izany hoe Andriamanitra telo izay iray, anankitelo fa miseho amin'ny endrika anankiray. Dia tsy misy afa-tsy ireo, tsy misy afa-tsy izy irery ihany. Tsika zany ny baiboly zany raha ny baiboly zany jerena dia tsy mifandray mihitsy ny hoe ohatra hoe misy olona mivavaka amin'ny maty ohatra. Dia tsy ato anaty baiboly zany izay zavatra izay. Misy olona mivavaka aman'olona, ohatra hoe mekohaka amin'olona na olombelona ny ankohofana. Dia tsara baiboly ihany koa izay zavatra izay. Tsika zany tsy manana mpanalalana afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Izy no manalalana antsika eo anatrehan'Andriamanitra, eo ankavanan'Andriamanitra izy no mivavaka ao antsika isan'andro. Dia izy irery ihany no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra fa tsy misy hafa. Tsy Maria dia olombelona tahaka antsika ihany tsy niakatra any an-danitra velona izy, fa Maria dia maty tsy ato anaty baiboly mihitsy zany hoe Maria niakatra velona any an-danitra zany fa izy dia maty tahaka ny olombelona rehetrarehetra ary tao aorianan'i Jesosy Maria dia mbola miteraka. Nanana zany Jesosy raha nofo. Noho izany zany tsy virgine intsony Maria tao aorianany terahany an'i Jesosy ary tsy niakatra velona any an-danitra izy. Ny resaka hoe olo-masina sy ny sisa, ny apôstôly sy ny hoe olombelona izay hoe napakana any an-danitra sy sisa, reny zavatra rehetra zany tsy ara-baiboly avokoa ary tsy tokony hivavahana. Ry Paul zany na ry Petera na ry Jaona na ry Jakoba dia olombelona ohatrantsika ihany koa reny. Dia maty reny dia miandry ny fitsanganan'ny tena maty hitseran'i Jesosy eny amin'irao any lanitra ihany koa izy reny ohatrantsika ihany. Fa tsy natao hivavahana, izany hoe tsisy zany hoe masinda Piera na masinda Paul na masinda Jakoba na sy ny sisa fa olombelona ohatrantsika. Dia ohatra izany koa ny olombelona ihany koa dia tsy natao hivavahana. Indray misy sasany zao ohatra hoe misy olona dia hivavahana dia ino no mamela heloka. Matetika moa any amin'ny fiangonana katolika angamba no misy an'izay zavatra izay na tsy fantatro koa ny any amin'ny hafa. Fa reny zany dia tsara baiboly satria ny olombelona dia tsy manana fahefana hamela heloka avy amin'Andriamanitra fa Andriamanitra no mamela heloka. Andriamanitra direct tsika zany tamin'ny alalan'i Jesosy dia afaka tonga tsika dia mivavaka mivantana amin'ny Jesosy Kristy fa tsy misy olombelona intsony natao anelanelana. Verset kely fotsiny jerentsika momba izay tsy izay manko ny fampianarantsika androany fa ahitra zavatra hafa tsika fa tsy fotsiny Hebreo ange ohatra Hebreo 4 jerentsika 9:4. Hebreo 4:4 dia milaza tsara mandray noty tsara nareo rehefa anaty fampianarana satria ilaina ny manana kahie mihitsy stylo andraisana noty. Hebreo 4:14 koa satria isika manana mpisorona be lehibe izay lasa namaky ny lanitra dia Jesosy zanak'Andriamanitra.
aoka sika hiazona ilay efa nekentsika. Eto zany tena Andriamanitra dia milaza fa Jesosy Kristy no mpisorona be, grand time le mpisorona be. Izy zany no manao asa mpisoronana ho atsika. Zany hoe izy no manelanelana. Ny mpisorona be dia raha tany amin'ny testamenta taloha dia ny mpisorona be irery ihany no afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra ao amin'ny tempoly. Misy ny efitra masina, misy ny kianjan'ny tempoly, dia misy ny efitra masina indrindra. Dia ny mpisorona be irery ihany no afaka miditra ao amin'ny efitra masina indrindra io, manao fisoronana ho an'ny vahoaka. Izay eo amin'ny tanàna manao fisoronana ho an'ny vahoaka, zany hoe izy zany no mitondra ny vavak'ireo vahoaka ireo na hoe misolotena an'ireo vahoaka ireo eo anatrehan'Andriamanitra, satria ao anatin'io trano efitra masina indrindra io dia ao ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa amin'izao fotoana izao efa tsy izay intsony. Tritra ny lamba teo amin'ny tempoly rehefa maty Jesosy teo ambony hazo fijaliana, ny dikan'izay rava ny elanelana tamin'ny olombelona sy Andriamanitra. Fa ankehitriny zany dia efa afaka mivavaka amin'Andriamanitra, mivantana isika. Ohatran'izay koa zao Hebreo 4:9 jerentsika vetivety fotsiny. Hebreo 4:9 dia tahaka izao minaran'i Jesosy hoe fa ankehitriny efa nahazo fanompoam-pivavahana tsara noho ny any ireny izy, dia araka ny nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay natao tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Teto zany dia tena Andriamanitra mihitsy no miteny fa Jesosy Kristy no mpanalalana amintsika. Efa tsy misy intsony zany ny olombelona mpanalalana na hoe olona maty mpanalalana, tsy mitombona zany zay zavatra izay, fa Jesosy no mpanalalana. Zafady fa misy apela miditra dia nitapahako kely, mialatsiny. Zay zany no momba an'iny, tsy valapatra amin'iny tsika fa tsetsatsika fotsiny zay zavatra izay mba ahafantarantsika foana ny tena sitrapon'Andriamanitra. Manomboka izao zany ianao dia aza miteny intsony hoe Masindahy ihany ohatr'izao, Maria ohatr'izao, i Masimbavy ihany sy ny sisa, fa satria tsy ato anaty Baiboly izany zavatra izany. Hiditra antsika amin'ny tena fampianarana amin'izay amin'ity androany ity, ezahantsika fitinina foana moa izy ity. Ny angatahako amintsika dia ny iainontsika sy hanarahantsika fampianarana hatramin'ny farany. Oka zany tsika mba tena haritra hatramin'ny farany eto am-pianarana fampianarana, satria manjary tsy ampy raha ohatra ka tapaka eny antenantenany ny fampianarana izay azonao androany. Ijery tena Andriamanitra avy hatrany ary tsika hianatra tsika androany momba ny zava-padiana atao anaty Baiboly. Zany hoe inona moa ny hoe zava-padiana? Ny zavatra tsy fihinana ara-Baiboly zany, ny zavatra fihinana sy ny tsy fihinana ato anaty Baiboly. Ijery ary tsika androany jerentsika voalohany aloha ny amin'ny Hebreo. Misy tena Andriamanitra isitomako ny saintsika ity any amin'ny Hebreo. Hebreo 1:12. Hebreo 1:12. Jerentsika vetivety zay azafady. Hebreo 1:12 dia andininy 4. Jerentsika izay tena Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy isitomako ny saintsika androany. Hebreo 1:12 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fa natitra tsara noho ny ankaina, ka izany no nanambarana azy fa marina, satria Andriamanitra no manambarany amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Abela zany teto ilay novonoiny Kaina tamin'ny alalana fanatitra, satria ny fanatitra Abela ondry matavy, ny fanatitra Kaina dia vokatry ny tany. Dia nankasitrahan'Andriamanitra Abela sy ny fanatiny. Fa ny an'i Kaina kosa izy tsy nankasitrahan'Andriamanitra, sady tsy nankasitrahana ny fanatitra Kaina no tsy nankasitrahana ihany koa i Kaina. Dia novonoiny Kaina Abela. Rehefa miresaka hoe Abela tanaty Baiboly dia miresaka foana hoe ny marina. I Abela zany le marina, fahamarinana. Dia novonoina tany amin'ny fiandohan'ny Baiboly zany dia efa nisy famonoana ny marina. Novonoina i Abela, novonoina ny fahamarinana. Fa zao ozy izy ny tena Andriamanitra hoe na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Zany hoe maty fa mbola miteny. Inona moa ny hevitra zany? Mazava ho azy ilay avana malala fa raha maty zany no miteny dia voalohany indrindra alohany tsy ny olona rehetra no andre an'izany hoe
tenina olona hoe maty. Tsy ny olona rehetra zany no maheno an'izany fa malefaka entina hitenenana zany hoe tena malefaka de malefaka ny feoan'ny marina amin'izao andro farany zao. Ambany de ambany. Noho izany a, zay olona rehetrarehetra tena miaino sy tena manongila tsofina ihany no mahare ny feoan'ny fahamarinana. Mazava ho azy fa rehefa malefaka ny feoan'ny fahamarinana dia mitabataba zany ny feoan'ny tsy fahamarinana. Mafy be zany ny feoan'ny tsy fahamarinana. Any ka na dia miezaka miteny aza ilay fahamarinana dia malefaka de malefaka. Vitsy de vitsy no mamandre, vitsy de vitsy no miaino sy manongila tsofina. Fa zany androany tena teteny aminao. Dao tsika ny havana tena matoy ianao eto no fidin'Andriamanitra ianao andrehan'izao fampianarana izao. Ao anatin'ilay vitsy ianao ary ny ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy manao hoe eto sady tena ny lalana makany amin'ny fiainana, vitsy no mahita azy. Io mihitsy ilay ten'Andriamanitra satria vitsy ihany ny olona tena manongila tsofina amin'ilay feoan'ny fahamarinana izay efa novonoina, izay efa maty fa mbola miteny ihany. Zay no entiko isitomana ny esaitsika amin'ity androany ity. Dia andaontsika tena hiaino androany, zay no ataoko hoe arao ny fampianarana hatramin'ny farany. Apokalipsy ary mandray noty nareo Apokalipsy 12 andininy 7:12. Zay tsika aloha zay teny zay dia aveo tsika mijery ny any amin'ny testamenta taloha. Apokalipsy 12 andininy 7:12. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia atezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Tezitra tamin'ny vehivavy ilay dragona, lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa. Zanaka sisa zany hoe ambokambony zany. Rehefa mitentsika hoe sisa dia fantatsika tsara fa ambokambony ohatran'ny hoe zarara misy sisa, ambony sisa. Mazava ho azy fa vitsy sisa ireo, tsy be dia be zany ireo fa olona vitsy. Dia ilay dragona ozy izy nandeha niady tamin'ireo zanaka sisa ireo. Iza ilay zanaka sisa? Dia ireo olona ireo hoe voalohany indrindra mitandrina didin'Andriamanitra, faharoa mitana ny filazana an' Jesosy Kristy. Mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Ry havana, tsy afaka misaraka ireo zavatra anankiroa ireo. Ireo ny bazin'ny famonjena, ireo zany ny fototry ny famonjena ireo. Tsy afaka misaraka na oviana na oviana. Ny didin'Andriamanitra dia voarakitra ny anatin'ny testamenta taloha. Any ny tena mifeno ny didin'Andriamanitra fantatritsika tsara. Nomen'ireo mpaminany be dia be, nomen'ireo Mosesy. Fa ny fitanana an' Jesosy Kristy dia ato amin'ny testamenta vaovao. Ny momba an' Jesosy dia aty amin'ny testamenta vaovao. Ireo zany tsy afaka misaraka. Diso zany raha ohatra ka hoe ny kristianina be dia be ankehitriny ialako tsiny fa betsaka ny ohatr'izany hoe tsy izy tsony ny testamenta taloha fa testamenta vaovao ihany. Diso zany zay. Fa diso ihany koa ny jiosy maro anisy izay mieritreritra fa ny testamenta taloha ihany fa tsy mino an' Jesosy Kristy tompo ho mpanjaka ho Andriamanitra dia diso ihany koa. Fa ireo zany tsy afaka misaraka antoko ny famonjena ireo satria Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanamasina dia ao anatin'ireo didin'Andriamanitra sy fitanana an' Jesosy ireo avokoa. Noho izany zany dia tsy azontsika mihitsy ry havana malala hitenitsika hoe efa tsy izany intsony fa efa izao tsy marina zany. Fa ireo no antoky ny famonjena. Andao ary tsika hijery mazava ho azy moa fa tsika rehefa miresaka hoe zavatra fadiana, zavatra maloto, biby maloto. Dia any amin'ny testamenta taloha no tena mifaritra tsara zavatra zay. Fa rehefa aveo tsika hijery testamenta vaovao, fa zao aloha ndao tsika hijery testamenta taloha ary hijerentsika an'izay. Genesis 7. Jerentsika avy hatrany Genesis 7:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah taminao midira ao anatin'ny sambo fiara ianao mba amin'ny ankohonanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarapelona aminao izao. Ny biby madio rehetra isan-karazany dia analanao ao aminao 7 avy lahy sy vavy. Ary ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy lahy sy vavy. Teto Andriamanitra dia namebaiko anao manao hoe ampidiro ao anatin'ny sambo fiara ozy izy ny biby madio ampidiro 7 avy lahy sy vavy. Fa ny biby maloto zany na ny tsy madio
ampidiro roa avy lasy vavy mazava ho azy ry havana malala fa Andriamanitra teto rehefa nanome baiko an'i Noa de i Noa zany efa nafantatry efa fantany hoe reto no madio reto no maloto hainy tsara ny nanavaka azy satria tsy maintsy hainy nanavaka azy satria tsy mitovy ny isa nomen'Andriamanitra teto ny anankiray le madio fito avy ny anankiray roa avy noho izany zany tsy maintsy fantariny Noa ary tsy maintsy efa fantatry Noa hoe reto no atao hoe madio reto no atao hoe maloto tany ambolohany Andriamanitra de efa nanavaka tany amin'ny Genesisy tany am-pamoronana de efa nanavaka ny madio sy ny maloto nisy mihitsy zany ny zavatra efa noforon'Andriamanitra maloto misy ilana azy reny matoa noforon'Andriamanitra fa tsy hoe tsisy ilana azy fa maloto de pirofo zany teo amin'ny Noa ijery ten'Andriamanitra anankiray tsika any amin'ilay vitikosy mandeha malakilaky any tsika satria fititena fotsiny ny lesontsika androany le vitikosy toko faraiky amby folo vakitsika na mafisin'Andriamanitra tato amin'ny le vitikosy ry havana malala rehefa nifidy ny zanak'Israely Andriamanitra de nomen'Andriamanitra ny didiny tamin'ny alala Mosesy ary na mafisiny tato ny zavatra tokony hohanina sy ny tsy tokony hohanina no mafisiny jerentsika nge le vitikosy toko faraiky amby folo Mariana moa fa tany amin'ny androny Noa nanomboka ninana hena ny zanak'olombelona zany tato anaty baiboly tany amin'ny androny Noa de teto am'izay zany de navan'Andriamanitra tsara am'izay jerenareo tsara le vitikosy toko faraiky amby folo eo amin'ny andininy fahaefatra azafady vakitsika malakilaky fotsiny reto avy zany ozy izy ny tsy fihinana ny tena nitsoratana tsirairay mihitsy le izy fa tsy hoe natao safy be mantsiny ny rameva tsy fihinana ny hiraka ny bitro ny kisoa reo zany dia maloto ozy izy ny ten'Andriamanitra maloto aminareo ireo biby maloto de tafiditra ao anatin'ny ambony ao moa ny alika sy ny sisa ny alika zany ao anatin'ny biby tsy mivakitro satria vakitsika ngery ambony ery aloha vakitsika mihitsy le andininy fahatelo vakitsika le vitikosy toko faraiky amby folo andininy faharoa azafady mitenena amin'ny zanak'Israely hoe izao no fihinanareo amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany izay biby rehetra mivakitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika izy no fihinanareo biby rehetra mivakitro ka misaraka tsara ny kitrony zay zany aloha de fa fihinana mivakitro misaraka tsara ny kitrony fihinana sady mandinika ao anatin'izany zany ny omby ny ondry ny osy kanefa ozy izy am'izay mandinika sy mivakitro de izao kosa no tsy ho fihinanareo reo zany sady mandinika ny rameva no mivakitro kanefa tsy fihinana de reto avy zany ny rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivakitro maloto aminareo izy ny hiraka satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivakitro maloto aminareo izy ny rabitro satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivakitro maloto aminareo izy ny kisoa satria mivakitro ihany izy ka misaraka tsara mihitsy ny kitrony nefa tsy mba mandinika izy maloto aminareo izy ny henany reny tsy ho fihinanareo ary ny fatiny tsy ho kasihinareo akory zava maloto aminareo ireny zava maloto reo zany de fa mazava tsara mihitsy fa maloto nafahan'Andriamanitra hoe reto ny maloto ao anatiny teneniko teo ny totozy ny voalavo ny alika sy ny sisa de voalaza amin'ny ten'Andriamanitra mihitsy hoe ry ambany ery hoe ny biby mandady vakinareo mihitsy de vitikosy faraiky amby folo ray manontolo raha mba afaky nareo de tsara ny mamaky an'io satria tsy ho vakitsika be deaibe fa nareo ny mamaky azy le vitikosy toko faraiky amby folo de vakio manontolo fa ao no misy an'izany ten'Andriamanitra zany de manavaka izy reto daholo ny vorona ery ambany ery zao ohatra hoe vakitsika kely fotsiny ange ohatra hoe andininy fahatelo amby folo vakitsika kely ny vorona ary zao ny zava-petaveta aminareo amin'ny vorona ka tsy ho fihinanareo fa zava-petaveta izy ny volotara sy ny gipa sy ny ankoay
ary ny papango sy ny voromahery isan-karazany, ary ny goika rehetra isan-karazany, ary ny ostrisa sy ny tararaka sy ny vorondrika zany io mihitsy ny tiako tsindrina. Vorondrika de ny gana sy ny gisa sy ny dokotra sy ny karazany zany natao hoe vorondrika. De mbola mitoy ary ny vorondrika sy ny itsikitsika isan-karazany, ny vorondolo sy ny mananara sy ny vorondolo lehibe, ary ny ibisa sy ny sama sy ny volotara sy ny volotora madinika sy ny sy ny vanobe isan-karazany, ary ny takidara sy ny manavy. Tsara nareo no mamaky baiboly de vakio daholo ireo rehetrarehetra ireo, Levitiko sy toko 1 ray manontolo. Fa ao hatrany amin'ny andininy fa 5 ery de vakio fa tsara nareo mamaky anio. Reo zany ny biby maloto tafiditra ao anatiny ny kisoa izay mampisy adihevitra be amin'izao andro farany zao. Ny bitro ihany koa de ao anatiny biby maloto. Magaga mantsy fa eo foana ny kisoa no tena mampisy adihevitra hoe madio maloto. Fa eto zany de mazava tsara fa tafiditra ao anatiny biby maloto ny kisoa, tovy amin'ny alika sy ny totozy sy ny sisa ihany. Tsy velapavitra be amin'iny tsika satria efa mazava zany fa ny any amin'ny testamenta taloha zany nametraka tsara mihitsy Andriamanitra, mbola mafisiny zany any amin'ny Exode, any amin'ny Deutéronomia rehetrarehetrany fa tsy fihinana ny zavatra maloto. De mazava ho azy zany fa ny olona tao amin'ny testamenta taloha de tsy nihinana andreny, tsy nihinana ny olona zanak'Andriamanitra tato amin'ny testamenta taloha izay nofidian'Andriamanitra de tsisa fa ny zanak'Israely de tsy nihinana an'ireny zavatra maloto ireny satria zavatra efa nandraran'Andriamanitra azy ireo hatrany am-boalohany reny zavatra ireny. Ajanontsika sahady ny any amin'ny testamenta taloha satria efa mazava iverina ihany tsika rehefa avy eo ijerena amin'ny Isaia fa andao aloha tsika tonga de hivadika testamenta vaovao. Mijery ary tsika androany tenin'Andriamanitra aloha nijerentsika any amin'ny Petera 2 mialohany tena hidirantsika amin'ny votoantiny. Petera 2 azafady nge jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy nge jerentsika zay tenin'Andriamanitra zay. Petera 2 toko 7 andininy fa 9. Vakitsika ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny ataony ao amin'ny epistiliny rehetra koa, ataony Paoly zany, Paoly apôstôly. Petera eto no miteny tahaka ny ataony Paoly apôstôly amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milaza izany zavatra izany ao aminy izy. Ary amin'ireo de misy zavatra sarom-pantarina izay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Koa satria fantatra ireo raha teo izany ry malala, de tandremo fandrao voataona ny fahadisoany miratsy fanahy anareo, ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy ho azy eny ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Amen. Eto zany Petera de tena miteny tsara mihitsy hoe ny zavatra nosoratan'ny Paoly apôstôly de sarom-patarina ozy izy. Ary rehefa sarom-patarina ilay zavatra nosoratan'ny Paoly de avadika kely fotsiny ozy izy aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovany ny teny sasany amin'ny soratra masina koa. Misy olona zany tena manodina tenin'Andriamanitra mihitsy ry havana. Ahodina, rehefa tsy fantatry le izy de lasa mihodina. Ahatonga fahaverezana ho an'ny tena tandremo zany. Fa indraindray zany de tenin'Andriamanitra ihany no mihodina ary mahatonga fahaverezana raha tsy mitandrina tsika ry havana malala amin'izao andro farany izao. Mila mandinika baiboly tsika. Ary zay mihitsy no ataontsika eto androany tena andinika tsika. Testamenta taloha iny efa mazava. Tsy nihinana zava-maloto ary tsy nihinana zava-padiana reo zanak'Andriamanitra rehetrarehetra reo. Ny zanak'Israely tompoko de tsy nikasika amin'izany satria zanak'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra reo de tsy nikasika an'izany zavatra maloto zany izy. Ao anatina fahamasinana tanteraka ary zay mihitsy moa ilay tsika androany tena tapany faharoa amin'ny fahamasinana satria fanamasina tena manko izao zavatra resahana tsika izao. Hijery avy hatrany ary tsika testamenta vaovao amin'izay tsika Matio Marka azafady, Marka toko 5 jerentsika voalohany.
Anisany mampisy resaka ity ten'Andriamanitra ity mahatonga ny olona miteny hoe azo hoanina amin'izay ny kisoa. Jerentsika mihitsy zany androany hoe tena nanadio kisoa marina ve Jesosy, ato amin'ny Jesosy aloha tsika avy eo tsika mivadika any amin'ny epistily. Nanadio marina ve Jesosy? Niteny tokoa ve Jesosy hoe tena azonareo hoanina io? Voalohany indrindra aloha zavatra tiako tenena anareo dia zao: Jesosy aloha tsy nihinana kisoa, tsy nihinana zavatra maloto izy, tsy nihinana zava-padiana izy. Voalohany indrindra ny amin'ny mahajiosy azy, satria izy dia taranaka voaka avy eo amin'ny jiosy. Ka ny jiosy araka ny teniko anao teo dia efa tsy nihinana, hatrany amin'ny Abrahama, hatrany amin'ny rehetrarehetra tany dia efa tsy nihinana an'izany zavatra maloto zany. Dia mazava ho azy fa Jesosy zany dia efa tsy nihinana zany ihany koa amin'ny mahajiosy azy. Faharoa amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy ihany koa, satria izy zanak'Andriamanitra. Ary averiko foana ty teniko ty hoe Jesosy dia efa tany an-danitra izy. Tamin'ny fotoana zany nanoratra an'ireo didin'Andriamanitra rehetrarehetra ireo dia efa teo Jesosy, fa tsy hoe Andriamanitra reriny teo, fa Jesosy izy hatr'izay ao mandrakizay ilay alfa sy omega, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Efa teo foana izy, fa izy fotsiny nidina tety naka endrika olombelona. Fa teo foana ireo dia tsy mifanohitra na oviana na oviana. Fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa tonga aho izy hanatanteraka fa tsy tonga handrafa. Any amin'ny fampianarana hafa any jerentsika an'izay ten'Andriamanitra izay tamin'ny fampianarana sabata izay. Noho izany zany Jesosy Kristy sy Jehovah Andriamanitra sy ny fanamasina dia tsy mifanohitra. Jerentsika any amin'ny Marika, mampiady-hevitra ny olona ozy Marika 5, tsy vakitsika ty tantara ty fa jerenareo fotsiny le izy efa fantatsika tsara ny tantara. Rehefa tonga teo amin'ny tanàna anankiray Jesosy dia atao hoe Gerasena. Dia vao nigadona teo Jesosy dia nisy lehilahy anankiray demoniaka teo amin'ny toerana io. Io demoniaka io dia olona efa atahoran'ny olona rehefa tena hoe izay olona rehetrarehetra tsy afaka mandalo eo amin'ny toerana io intsony, satria tena masika io lehilahy misy devoly io. Dia zao ry havana malala, mialatsiny misy appel dia tabako. Zao ry havana malala, rehefa tonga teo amin'izay Jesosy dia avy hatrany le lehilahy io dia nekoaka. Dia nidradradratra hoe Jesosy hoe tonga va ianao ampijalanay mialohan'ny fotoana. Dia zao ny zavatra nahagaga tamin'io, tsy izay loatra manko tena tiantsika hanana fa any amin'ny resaka kisoa. Rehefa nidelivren Jesosy io lehilahy io dia nisy lehilahy anankiray koa zany teo mpiandro kisoa tery alavidavitra tery, mpiandro kisoa. Dia nalefany Jesosy tany anatin'le kisoa daholo le devoly tao anatin'le lehilahy anankiray. Dia iny le kisoa vakitsika tantara fa itsika zany mitrotrongotrotrongo dia tonga dia tany anaty ranomasina daholo le kisoa rehetrarehetra. Dia le lehilahy tompon'le kisoa zany mazava ho azy fa tsy maintsy nikika be mihitsy sy nidradradratra, satria very fananana izy. Ohatrany hoe potika tao anatin'ny ray mipimbaso zany ny fananan'le rangahy. Potika izy teo tsy nanam-pony inona miandro kisoa, tsy haiko kisoa Amanonjato ny safiriny nandrasany teo fa potika tao anatin'ny ray mpimaso ny arenan'le rangahy. Dia mazava ho azy fa nidradradratra io rangahy io, ny tompon'le kisoa. Zao zany ny zavatra mba hisintomako ny saintsika. Marina tokoa fa ireo kisoa ireo dia nitrotrongotrotrongo tany anaty ranomasina. Ary izay mahatonga ny olona hoe ka ireny ange efa anaty ranomasina fa azo hohanina amin'izay midika ve zany zavatra zany fa azo hohanina ny kisoa? Teto ve zany Jesosy dia niteny amin'izay hoe efa lasa anaty ranomasina rehefa hoany daholo amin'izay izay kisoa ambiny rehetrarehetra ty tany tsy lasa tany. Zao ny zavatra tiako hisarihana ny sainao. Jesosy Kristy rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray dia mitondra fahasoavana izy. Raha misy marary eo sitraniny, io zao izy demoniaka ny delivreny. Raha misy olona mahantra eo, nanona vokisany dia omeny sakafo. Fa zao ny zavatra mampalahelo zany tamin'ity tantara ity. Rehefa nigadona teo amin'ny toerana zany Jesosy dia nisy lehilahy anankiray teo delivre. Fa nisy lehilahy anankiray koa zany teo rava fananana. Potika tanteraka zany ny fananan'le rangahy, raha ohatra zany ka reny kisoa reny daholo tao amin'ireny daholo ny volany nampiasaina, ny andrandra mba lafo sy ny sisa, dia rava zany ny fananan'le rangahy. Dia zao ary ny fanontaniana mipetraka. Fananinina ary Jesosy tonga teo amin'ny toerana io zany izy tokony ho fahasoavana nentiny teo. Ary izay mihitsy nandalo tao izy andeha hanavitra hitory teny ao amin'io tanàna io, hitory filazantsara tao Gerasena. Fa zao ry havana malala, matoy io zavatra io rava io arenan'io rangahy io le kisoa be dehibe potika tao anatin'ny ray mpimaso, dia satria arena maloto. No porifon'Andriamanitra mihitsy ny teto ary zany daholo mihitsy na dia fiainantsika amin'izao azy.
Andriamanitra rehefa miditra tsehatra amin'ny fiainan'ny olona anankiray ka misy zavatra maloto eo na karana endrika inona na endrika manahoana dia ravana tanteraka aloha dia avy eo Jesosy manangana indray. Ka teto dia noporofony Jesosy mihitsy ny faharena maloto. Marina tokoa faharena reo, volabe reo. Fa voaniditra teo amin'ilay tanàna Jesosy dia rava tanteraka satria maloto. Noporofon'Andriamanitra. Tsy ilaina koa roa Jesosy ny mitazona andreo. Reo ve na ivelomanao? Reo ve na metrahanao volanao? Maloto an'ireo e. Ary ny Baiboly rehefa manao ohatra maloto, manao ohatra ratsy dia kisoa foana no raisina ohatra. Aza-tsipy any amin'ny orokisoa ny volamenanareo. Rehefa manao ohatra ratsy ny Baiboly dia kisoa noho izany zany. Dia tsy mbola nisy mihitsy alohany hoe Jesosy nanadio kisoa. Vao mainka ary izy nandrava ny harenan'ilay lehilahy maloto ka nitrotrongotronga tany anaty ranomasina. Ten'Andriamanitra ray jerentsika ihany. Matio 15:10. Hijery mihitsy zany tsika androany hoe fa maninona ary ny olona lasa miteny hoe azo hoanina io e. Za zany androany tena teny amintsika. Andao tsika andinika Baiboly. Tsika tsy mamaky fa mandinika tsara. Hijery ten'Andriamanitra tsika Matio 15:10 ary dia andininy 1:12. Ity teny anankiray ity no itenenan'ny olona fa Jesosy dia niteny hoe mihinana kisoa. Hoe azo hoanina amin'izay io. Ndao ary jerentsika inona ny tena votoatin'le tena. Matio 15:11 tonga dia any amin'ilay 11 aloha jerentsika. Tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka amin'ny vavan'ny olona. Izay mivoaka amin'ny vava izany no mahaloto ny olona. Tsy izay miditra amin'ny vava. Miresaka kisoa ara ve Jesosy eto. Jerentsika ary ny andininy voalohany azafady amin'ilay tenin'Andriamanitra io. Tsika rehefa mamaky Baiboly dia vakio manontolo. Aza mamaky verset ray fotsiny zany dia hoe iny dia iny fa vakiana manontolo. Matio 15. Tsoramandry dia hoe toro-teny nataon'i Jesosy ny amin'ny fanaondrazana. Eto aloha zany dia efa mazava tsara fa resaka fanaondrazana ity resaka ity fa tsisy resaka kisoa. Zay aloha zany zao no tsoramandry. Nataon'i Jesosy ny amin'ny fanaondrazana. Inona ary le fanaondrazana? Vakitsika. Dia nankeo amin'i Jesosy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany avy tamin'i Jerosalema ka nanao hoe tahaka ny mahazatra ihany. Nahoana ny mpianatra no mandika ny fampianarana voatolotry ny razana fa tsy mba manasa tanana izy raha mihinan-kanina. Teto zany dia tezitra ny fariseo, tezitra ny mpanoran-dalàna. Satria nisy fampianarana voatolotry ny razana ny zareo dia hoe manasa tanana tsara hatreto amin'ny koho eto, hatreto amin'ny kio no sasana iny tanana rehetra zany sasana tsara mihitsy zay vao misakafo. Dia rehefa tonga nefa ny Jesosy tonga ny mpianana dia le mpianana zany tonga dia ninana fa tsy nanasa tanana dia tezitra le fariseo. Fa maninona ozy izy tsy manasa tanana ireo mpianatra reo? Satria ozy izy zay nge ozy izy nampianarin'ny razana hoe manasa tanana dia iny zany indray lasa lalàna dia mipetraka amin'izay hoe tsy maintsy. Le izy akory tsy hoe voretra ny mpianatra na hoe voretra Jesosy, tsy an'le izy. Fa nentin' Jesosy nitenenana zany hoe mametraka lalàna ho an'ny tena le reto olona reto. Lalàndrazana, fomban-drazana. Dia iny no nitsarany an'i Jesosy. Ary nitsarany an'ilay mpianatra hoe tsy manasa tanana akory fa tonga dia misakafo. Fa maninona ozy izy tsy manasa tanana fa misakafo? Dia teo amin'izay dia mamaly Jesosy moa eo ambany eo. Hoe nareo reo ozy izy manohitra ny didin'Andriamanitra, tsy mampaninana nareo kory zany fa ny nareo ozy izy ny misasa tanana ve ny zava-dehibe zany. Dia zay amin'izay na tonga Jesosy ny teny hoe tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka amin'ny vava izany no mahaloto ny olona. Tsy misy resaka kisoa eto tompoko. Samy tsika mandinika Baiboly. Tsisy mihitsy eto hoe fa manomboka izao amin'izay dia hoano avokoa ny biby maloto rehetra. Fa azonareo hoaniny ireny. Tsisy tia tompoko. Tsy marina zany. Jesosy dia sady tsy nihinana kisoa ny zava-maloto ny tsy nampihinana zavatra maloto ihany koa Jesosy Kristy tompo. Hijery ten'Andriamanitra ihany tsika. Aiza moa izy teo asan'ny apôstôly 10. Asan'ny apôstôly 10. Vakitsika ty ihany koa dia itenenan'ny olona fa efa madiony
ny zavatra rehetra. Voalohany indrindra aloha de zao, aty amin'ny asan'ny apôstôly a de efa tsisy Jesosy tsony teto, Jesosy zany teto, efa Jesosy zany teto efa ao an-danitra, efa lasa izy a, eo ankavanan'Andriamanitra izy a, de nanomboka efa ny apôstôly amin'izay no nanao ny asa, napetraka Jesosy teto. Efa tsisy Jesosy tsony zany teto, efa ry Petera amin'izay. Ndao ara jerentsika, asan'ny apôstôly toko 10, andininy voalohany de ny soramandry avy hatrany de milaza manao hoe ny amy Cornelio. Ny amy Cornelio. Zao zany, tsika rehefa mamaky soramandry a, de ino ny titrany toko anankiray. Soramandry ny amy Cornelio, noho izany zany ny zavatra rehetrarehetra voasoratra eto de ny momba ny Cornelio. Rehefa mamaky teny ato anatin'ity toko 10 ty zany ianao de momba ny Cornelio ny voalaza ao, ary jerentsika mihitsy zay androany. Fa tsisy resaka zavatra fa akoatran'izay. Asan'ny apôstôly toko 10 a, de tsy vakitsika fa nisy lehilahy anankiray atao hoe Cornelio. Izy io a de lehilahy anankiray tsy jiosy. Fa izy kosa nefa de nivavaka tamin'Andriamanitra izy. Ary efa hitan'Andriamanitra ny toe-pony hatramin'izay fa olona tena mafana fo tamin'ny fivavahana tamin'ny Jehovah Andriamanitra izy, na de tsy Israeliana na de tsy jiosy aza izy. Fa rehefa tonga amin'izay taty amin'ny andron'ny Petera de novangin'Andriamanitra manokana amin'izay Cornelio mianakavy. Nisy anjeliny seo taminy. Vakio a, any amin'ny andininy voalohany any, vakio ty manontolo ny tantaran'ny Cornelio fa tsy any manko ny tena antsika fa aty amin'ilay resaka zavatra fadina. Fa i Cornelio zany de ohatran'izay, namangy azy amin'izay ny anjelin'Andriamanitra hoe mandeha any ianao mampaniraka olona de matedindana mitady amin'ny Petera. De tedavo izy, fa fotoana amin'izay zao efa tokony famonjena amin'izay zany zao, fotoana amin'izay zao tena efa pisehoan'Andriamanitra fa tonga ny andron'ny fahasoavana, misokatra ho an'ny olona rehetra ny famonjena, tsy natao an'ny jiosy rery tsony. Fa i Cornelio na de tsy jiosy aza de afaka tena miditra tsara ao anatin'izany famonjena izany, ary efa tamin'ny alalan'i Jesosy a de tafiditra tao anaty famonjena. I Cornelio de lehilahy voalohany lamatoa an'ny jentilisa voavonjy. Zany hoe lamatoa zany ny olona hafa firenena kanefa nandray famonjena. De rehefa tonga amin'izay fotoana naniraka anjely Andriamanitra namangy an'izy ireo, de i Cornelio tao anatin'izay naniraka mpanompo anankiroa nandeha nitady amin'ny Petera. De natoron'Andriamanitra azy any amin'ny tranon'ny Simona mpandokotra, any amin'ny azafady. Ndao ke jerentsika ilay tenin'Andriamanitra vetivety. Mandehana ozy izy tedavo i Petera ozy izy. De lasa le iraka nandeha nitady any Petera. Ao an-tranon'ny Simona mpandokotra izy le anjely, de mandehana ianao makany de tedavo izy de mila miona aminy ianao. Naniraka mpanompo ary Cornelio. Andininy fasivy avy hatrany ara vakitsika. Asan'ny apôstôla toko 10 andininy fasivy. Ary noho ny ampitso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo, le mpanompo zany, ka mby teo akaiky ny tanàna, de niakatra teo ambonin'ny tapitrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. De nona loatra izy ka te hinana, fa raha mbola nataony nahandro de azo tsindrimandry izy, ka nahita ny lanitra misokatra, sady nisy zavatra midina atao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zorony efatra ho any amin'ny tany. Ary tao anatiny de nisy ny biby rehetra izay manatongotra efatra sy zava-mandady sy mikisaka eny an-tany ary ny voromanidina. Ary nisy feo nanao taminy hoe mitsangana ry Petera, vonoy ka hamy. Fa hoy Petera, sanatria tompoko, fa tsy mbola ninana zava-padiana sy tsy madio aho. Fa hoy ilay feo tamin'ny fandrony, zay efa nidiovin'Andriamanitra de aza ataonao ho fady. Ary intelo no nanaovana izany de nakanina tany an-danitra niaraka tamin'izay ilay zavatra. Ajanontsika eo aloha. Zao zany, nona zany Petera. Lasa Petera niakatra tao amin'ny efitra ambony de nivavaka izy nanomana toriteny, satria izy andeha toriteny de tao izy no nivavaka. Fa rehefa teo izy de sady efa nona ny ora fahaenina zany, efa any amin'ny 12 taona zany hoe any amin'ilay ora tena efa manona mihitsy. De azo tsindrimandry Petera. De resy toro ohatriny teo zany izy de ohatriny resy toro ohatriny tsika le azo tsindrimandry ohatriny nona de le ohatriny tsy teo de resy toro azy teo. De zao, rehefa resy toro amin'izay Petera de nahita fahitana izy. Fahitana tompoko aloha ty zavatra ty zany tsy zavatra hoe teo hoe tena nisy fa fahitana. Ohatrantsika hoe manofy. Nahita izy lamba lehibe nidina avy tany an-danitra mipaka teo amin'ny tany. De tao anatin'io lamba io izy tao daholo izy ny zava-ny izy teo, ny biby rehetra, ny madio sy ny maloto zany mifangaro teo. Tao zany ny alika, tao zany ny totozy,
teo mibitro teo ny kisoa teo ny ondry teo ny sy ny sisa nidina teo avokoa ny biby maloto azafady ohatrany tsy nisy biby madio angamany teo manatongotra efatra sy zava-manatsikisa biby maloto rehetra nidina teo de tao anatin'io lamby io de nisy feo ny teny taminy mitsangana ry Petera de vonoy ireo ka hoany de ozy izy Petera sanatry amiko tsy mbola ninana zava-padinana tsy madio zao zany aloha ny voalohany indrindra araka ny teniko taminao teto an Jesosy de efa tsy etotsony fa efa Petera zao no manao ny asa nandritra an Jesosy teo zany niaraka tandro Petera aloha de voalohany indrindra tsy mbola nihinana zava-padinana tsy madio Petera mazava ho azy zany fa raha nampinana an'ireny Jesosy de efa nihinana ry Petera inona moa maratsy an'izany ko rehefa Jesosy kosa ave no miteny misy fotoana nge Jesosy manatrondro sy mofo ka inona kosa moa zany no antony tsy hinana ndre ohatra ka niteny izy hoe azo hanina fa voalohany indrindra aloha zany nandritra an Jesosy teo tsy nisy mihitsy zany reto mpianatra reto ka ny hoe nihinana zava-padinana zavatra maloto matoy eto Petera miteny hoe sanatria fa tsy mbola nihinana zavatra maloto na tsy zava-padinana tsy madio hatramin'izay niainana zany zay zany anankiray intelo izy le tenin'Andriamanitra no niverina tamin'ny Petera zay feo zay Petera mitsangana de vonoy de hoano de mbola nanday any Petera zaho tsy hinana an'io fa za tsy mbola nihinana an'io de mbola niverina fa nitelon'le feo ohatr'izay ihany teo am'izay ry havana malala natonga ny olona hoe madio am'izay ny zavatra rehetra fa hoano efa ty amin'ny epistily atsika tsy resaka Jesosy tsony fanamasina indray zany zao ndao ara ho jerentsika marina ve zany toy izantsika le tenin'Andriamanitra teo Petera asan'ny apôstôly azafady 10:7 raha mbola nieritreritra ao am-pony Petera ny amin'izay antony ny fahitana efa hitany de indreo ny olona izay nirahany Cornelio nanontany tranony Simona ka nijanona teo ambavahady de niantsoka nanontany na mitoetrao Simona na atao hoe Petera na tsy raha mbola nieritreritra ao am-pony Petera ry havana malala rariny be Petera raha lasa saina satria mieritreritra ao am-pony na ninona ny antony fahitany iny normal be zany satria zavatra tsy nohaniny hatramin'izay niainany no nitenenina zany hoe hoano am'izay vonoy ka hany de hoe Petera ahoana ary zany tena tsy azoko zany fahitany zany inona ny tiany atongavana azo hanina ve zany ny zavatra maloto lasa zay ve zany hoe diovina tokoa de tena hoe hoano eo zany Petera tena miasa ny lohan'ny Petera ahoana inona ny antony iny fa i Petera eo miasa saina nzay le rô lafa tonga de mba hitady kely amin'ny Petera Simona Petera zay hoe ato ve izy no mipetraka azafady tonga zany le rô la de vakitsika toy izantsika le tenin'Andriamanitra 7 fa raha mbola nieritreritra ny fahitana Petera de hoy ny fanahy taminy indreo misy 3 lahy mitady anao fa mitsangana ianao de midina ary mandehana miaraka aminy ka aza misalasala fa izao no naniraka azy ary Petera nidina tany amin'ireo olona ireo ka nanao hoe ity zay tadavinareo inona no antony atongavanareo aty de hoy ireo Cornelio kapiteny lehilahy marina sady matahotra an'Andriamanitra ka tsara laza amin'ny firenena jiosy rehetra de efa natorina anjely masina hevitra hampakanao any amin'ny tranony sy hiain'ny teny avy aminao eo ihany zany Petera mbola le miasa saina ahoana ary ny antony zany fahitana zany nay le olona za angeny Petera mitady ananga nareo fa maninona ty nareo de miteny le mpanomboka zay ny rahan'ny Cornelio fa izy nampaniraka ny aty aminao fa efa nisehony anjelin'Andriamanitra izy fa mila miresaka aminao ony izy mila miona aminao ony izy ny fanamasina no namainga ny Cornelio eto am'izay zany gaga am'izay zany Petera ery amin'ny 9:20 avy hatrany de dingantsika le teo 9:20 afaka vakianareo manontolo fa tsika eto mamitiny fa vakio manontolo mihitsy io asan'ny apôstôly 10 io hatrany amin'ny farany tsy vakitsika am'izay andeha amin'ny 9:20 azafady de ahoy izy taminy hoy zany Petera mantsy an'le riraka
nareo nge mahalala fa fady amin'ny jiosy ny manandrara na entrano amin'ny olona hafa fireneny nefa za efa nampahafantarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao intsony hoe fady na tsy madio. Tiako mba tsy pianao mihitsy le hoe olona. Teto zany Andriamanitra dia nampafantatra ny Petera tamin'ny alalan'ny fahitana ry havana malala fa tsy misy olona intsony azo atao hoe fady satria talohan'io fotoana io dia ry Petera dia tsy mandeha mitory-tena eny amin'ny hafa firenena fa jiosy ihany. Tsy mandeha hoe mandray olona hoe raha malagasy zany tsika dia tsy mbola nisy an'izany mihitsy zany teo amin'ny taloha hoe andray an'izany hoe filazantsara zany malagasy ohatra. Dia ohatr'izany Cornelio. Fa nanomboka teto amin'izay zany dia nampahitan'Andriamanitra tamin'ny Petera tamin'ny alalan'ny fahitana hoe tsy misy olona azonao atao intsony hoe fady na tsy madio. Zay ny dikan'le fahitana hitany tao anatin'le biby maloto rehetrarehetra ny tenenina hoe vonoy ka hano ry havana malala. Fa tsisy resaka kisoa eto mandinika tsara mihitsy ianao tsisy resaka kisoa eto, tsisy resaka biby maloto ny diovina. Fa ny olombelona rehetra hozy izy ny tenin'Andriamanitra dia efa ndana amin'izay ry Petera torio ny filazantsara. Aza manavakavaka tsony manomboka izao. Aza vahana tsony hoe jiosy venao alohan'ny itoriana tena zany hoe jiosy venao sa tsy jiosy. Dia vao miteny vao miteny hoe tsy jiosy dia ka tsy afaka mitory-teny aminao ka. Fa nanomboka teto hozy ny tenin'Andriamanitra tsy misy intsony na tsisy andevo sy na andevo na tsy andevo na jiosy na grika na tsisy tsony na mainty na fotsy na mavo na mena dia natao an'ny olona rehetra amin'izay ny filazantsara. Zay ny anton'io ry havana. Fa tsy hoe ndana amin'izay vonoy dia hoe tao aorianan'io amin'izay dia ninana amin'izay zany Petera satria hoe ny vonoana tsia nazava tamin'ny Petera ankehitriny nazava ny fanamasina taminy hoe tsy misy olona azoko atao fady intsony zany manomboka eto ry zalahy raha malala isany andaotsika hitory tenin'Andriamanitra amin'ny firenena rehetrarehetra amin'izay. Zay zany no dikan'io no fahitana io ary vakio manontolo ny tantara hatrany amin'ny andiny fahavalambin'ny efapolo any fa natao batisa ary Cornelio menakavy dia niona ry zareo nanomboka teo dia nisokatra ho an'ny olona rehetra ny filazantsara. Zay zany no momba ny mijery ihany tsika Romanina. Ato manko tsika ny tena iodina satria eto ny tena betsaka hoe tenenan'ny olona. Romanina toko fa 4:10 andinin'ny voalohany ka hatrany amin'ny andinin'ny 4 vakitsika. Romanina toko fa 4:10 andinin'ny voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raiso ny malemy finoana nefa aza mandray azy hitsarana ny eritreriny. Ny anankiray mino fa mahazo mihinana zavatra rehetra izy fa ny anankiray kosa malemy finoana ka dia mihinana zava-maniry ihany. Aoka ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana. Fa Andriamanitra no efa nandray azy. Iza moa nanao izay mitsara ny mpanompon'ny hafa ajanontsika eo. Eto zany Paoly dia mananatra ny kristianina izy. Aoka ozy izy ny mihinana tsy hanamavo ny tsy mihinana ary ny tsy mihinana tsy hanamavo ny mihinana. Mihinana inona ara le izy? Ny ten'Andriamanitra dia milaza tsara hoe misy ozy izy ny olona vakio tsara le andinin'ny 4:10 andinin'ny 1:2. Misy olona ozy izy mahazo mihinana zavatra rehetra fa misy olona ndray tsy mihinana fa tsy zava-maniry vegetarien. Mamaky tsara tsika vegetarien. Eto zany dia anatrany Paoly momba ny olona izay mihinana hena sy zava-maniry. Zay zany hoe zavatra rehetra mihinan-kena sy mihinana zava-maniry. Sy ny antran'ny olona ihany koa izay mihinana zava-maniry fotsiny vegetarien tsy mihinan-kena. Ny jiosy zany taloha dia ny zara roa, ny sasany mihinana hena sy mihinan-kena, ny sasany tsy mihinan-kena. Dia nampifamalin'ny mpino le izy, lasa mifampitsara zany le mpino kristianina hoe nareo mihinan-kena malemy finoana, nareo tsy mihinan-kena ohatr'izao. Dia ny fanameloko ireo dia ny fampitsara dia nanarony Paoly izy hoe tsy zany re olona ny fampitsarana hoe mihinana hena na tsy mihinana hena na mihinana zava-maniry fotsiny ianao mety zany vegetarien tsara be tsy mihinan-kena fa tsy maninona koa nefa no mihinana hena. Fa tsy zany ny fampitsarana hoe ianona mihinan-kena dia ianona tsy mihinan-kena dia eo amin'izay dia fandramatra hoe nareo voavonjy nareo tsy voavonjy. Tsy any amin'ny resaka fihinanana zavatra maloto ry havana malala ity tenin'Andriamanitra ity fa fihinanana hena sy ny zava-maniry. Tandremo tsara mila mandinika tenin'Andriamanitra tsika.
afaka mihinana hena zany ianao fa afaka tsy mihinana hena koa ianao fa végétarien tsy maninona zany fa tsisy mitsara anao eto a raha végétarien ianao tsisy mitsara eto a raha mihinan-kena tsy mifampitsara ny kristianina osy Paoly aza mifampitsara n'izany ozy izy Paoly fa samia mandeha am'zay mety aminazy ny sasany mihinan-kena ny sasany tsy mihinan-kena tsy olan'izany fa tsisy resaka zava-maloto aveliko foana tsy misy zavatra resaka biby maloto no hoanina eto hoe mihinana am'izay kisoa tsy riavana malala tsy marina zany ijery aritsika amara-pananantsika azy Isaia 65:4 Isaia 65:4 jerentsika fitopitiniko foana moa ny tantara raha misy fanontaniana dia mametra fanontaniana ny eto dia teneniko foana hoe fitiniko satria nareo tsy dia manam-potoana lava be ianona fampianarana fa fitiniko fotsiny le izy a fa raha misy fanontaniana tompoko dia tena misokatra mihitsy ny tena azonareo anontaniana tsara ny zavatra rehetra izay ianarantsika eto a mandray ahako a amin'ny MP na tsy antatro dia anontany fa mamaly anareo tsara mihitsy a ny tenako Isaia 5:20 Isaia 5:20 andininy Isaia 4:20 azafady jerentsika ao ambadika ao andininy 7:10 Isaia 66:17 anaranantsika azy a sahady fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe andininy 5:10 ataontsika ny 5:10 fa indro Jehova ho avy amin'ny afo ary tahaka ny tadio ny kalesiny mba hanao famaliana amin'ny fahatezerana mirehitra sy ny fitenenany mafy amin'ny lelafo fa ny afo sy ny sabany no entiny Jehova ifandahatra amin'ny nofo rehetra ary io maro no voaringan'i Jehova izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tamboly ka manaraka ny iray ao afovoany ary mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-petaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levona avokoa hoy Jehova. Eto zany ny ten'Andriamanitra dia milaza manao hoe amin'ny sabatra sy ny afo no entiny Jehova ifandahatra amin'ny nofo rehetra. Tamin'ny taloha amin'izao androntsika izao zany dia mbola miteny Andriamanitra hoe aoka ifandahatra isika aoka ifandahatra isika fa na dia mena tahaka ny tsaka izy ny fahotanareo dia ofitsiko tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sira aza dia ofitsiko tahaka ny volon'ondry fotsiny fa amin'izany fotoana izany ozy izy ny ten'Andriamanitra zany hoe rehefa ho avy zany ny fiafarany zao tontolo izao dia sabatra amin'izay indray no entiny Jehova ifandahatra amin'ny nofo rehetra afo sy sabatra dia ina ilay ten'Andriamanitra iza le ho tsaraina eto vakitsika tsara tena izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly manaraka ny iray ao afovoany ary mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-petaveta sy ny totozy manamasina sy manadio ny tena zany hoe olona atao manamasy tena olona atao manompo an'Andriamanitra olona atao tena hoe manina moa zany manao asa fanompona fa nefany mihinana henan-kisoa sy zava-petaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levona avokoa hoy Jehova. Riavana malala malasa saina io ten'Andriamanitra io fa maninona ary Andriamanitra etony tsy miteny zavatra hafa e maninona zany etony tsy hoe izay mijangajanga na hoe sy izay mangalatra sy hoe izay mamono olona na hoe sy izay tsy haiko ina daholo ny karazana fahotana rehetrarehetra mandainga sy ny sisa no tsy pian'Andriamanitra hoe hiara ho levona tsy zany ny tenin'Andriamanitra eto satria ireo zavatra rehetrarehetra ireo dia efa fantatra fa reo ange efa fantatra tsisy sy mahafantatra an'ireo fa reo dia fahotana ireo ary izay manao an'ireo izy ny ten'Andriamanitra dia tsy ho voavonjy no vinanao vina ho very ary ny olona rehetra dia samy mahalala an'izany daholo na ny mpanompon'Andriamanitra sy ny kristiana rehetra dia mahafantatra an'izany daholo fa eto tsy zany ny tenenin'Andriamanitra tsy resaka fijangajangana sy fanday sy lainga sy halatra sy famonon'olona fa hoe izay mihinana henan-kisoa sy zava-betaveta ary ny totozy dia hiaraka ho levona avokoa hoy Jehova. Riavana malala andao tsika tena te hisitrana ny sainao mihitsy androany riavana tsy pian'Andriamanitra tsara te izay mihinana henan-kisoa hiara ho levona ary ny ten'Andriamanitra dia marina tsisy azo vaina ary tsy misy tomika za androany tena teteny amintsika andao hanamasy tenitsika rehetrarehetra riavana andao riavana tsika tena hanamasina ny tenantsika zao ho ny zavatra mba hamaranako azy tsika zany ny olona miteny hoe nidiovina tamin'ny rany Jesosy ny kisoa voalohany indrindra aloha zany tsisy an'izany mihitsy aloha ato anaty baiboly hoe tena hoe ny rany Jesosy dia nanadiovana kisoa zany riavana
tsisy an'izany. Jesosy raha nidina tetỳ ambonin'ny tany tsy nanana programa ho an'ny kisoa izy na ho an'ny biby, fa nanana programa izy ho anao de ho anako, ho an'ny olombelona rehetrarehetra no nahafataisan Jesosy teo ambony azy fijaliana, fa tsy ho an'ny kisoa sy ny alika sanatria. Ary teniko foana moa teo maninona tokoa no ahy raha ohatra ka tenena tokoa zany hoe raisina zany hoe madio tokoa zany ny zavatra rehetrarehetra le araky le an'ny petera teo zany hoe tena vonoika hany de teo daholo angety bibilava sy ny totozy sy ny alika fa ny zavatra mahagaga hoe maninona ary ny kisoa no hanina nefa maninona ny alika zany tsy hohanina, mialatsiny ahy fa mitovy ihany reo, samy zavatra maloto reo ao anaty baiboly. Ka rehefa mihinana kisoa zany tsika de tokony mihinana totozy de mihinana alika, ko mitovy ihany hoa marina e, mitovy ihany ny henandreo. Fa zao zany ry havana malala, za de tena tsy mety manaiky mihitsy ny saiko, ary tena malahelo ny foko rehefa maheno hoe raha Jesosy no nanadiovana kisoa. Ry havana malala, raha Jesosy zany nanadiovana anahy de nanadiovana anao, tsy isy programanao ana-kisoa zany ny raha Jesosy ry havana. Raha ohatra zany ka tena diovin Jesosy tamin'ny rano tokoa zany ny kisoa de zao ianao zany mbola ambany razana noho ny kisoa, ianao zany mbola ambany noho ny kisoa. Inona mahatonga ana miteny an'izany? Ny kisoa nge ry havana tsy mahay mibebaka e, ny kisoa nge ry havana tsy mahay miteny hoe Jesosy hoe diovy amin'ny rano ao aho, tsy hain'ny kisoa zany. Isika raha ry havana olombelona zao ananan'Andriamanitra programa matotra, tsy madio tsika raha tsy mibebaka de miala amin'ny raha tsy faninao de tena miteny mihitsy hoe Jesosy hoe diovy amin'ny rano ao aho. Zay Jesosy vao manadio anao, zay ny raha Jesosy vao manadio anao ray manontolo. Fa tsy madio zany ianao raha tsy mibebaka, raha tsy miala amin'ny fahotana de diovina amin'ny rano Jesosy. Ka raha ohatra zany ny kisoa ka madiodio fotsiny fahatana ohatr'izao hoe tonga de hoe pa madio daholy, de ny kisoa zany ry havana mbola ambony razana noho itsika, mbola ambony valeur noho itsika. Raha ohatran'izany sambatra nge zany ny kisoa e, tsy mila mibebaka akory, tsy mila manatona an Jesosy de tsy mila miteny hoe diovy amin'ny rano ao, fa tonga de madio fotsiny am'izao, pa madio. Tena ohatrany tsy mety kosa aloha za ry havana. Za aloha ry havana tsy zany namoronan'Andriamanitra tsika ry havana, hoe tsika zany de ambanin'ny kisoa de ny kisoa ndray ny diovina fotsiny am'izao, fa tsika mila tena mbola manatona tena hoe tena manao ezaka mihitsy tsika manatona an'Andriamanitra de tena mibebaka sy ny sisa, zay tsika vao mandray ny rahan'i Jesosy. Ka te hampatsiara tsika androany a, samy tsika mahery andao hitombo ry havana. Sarotsarotra ny miala amin'io zavatra io, ary tsantatra moa na lava be fa témoignage misaika no amaranako azy. Zay taloha de tena olona sakafonay tena isan'andro san'andro ry havana zany a. Zay foana mantsy teneniko ianao aza mietratra sao de mietratra ny hoe efa ohatr'izao foana zay hatramin'izay niainana fa tsy a. Fa zany henan-kisoa sy crevette sy amalona sy rehetrarehetra zany, ohatr'izay moa zany any anaty hazan-drano ny zavatra misy kirany ihany no hohanina ny ao anaty baiboly. Ny tsy misy vombony sy ny tsy misy kirany zany tsy hohanina, vaky io levity kosa. Fa zay misy vombony sy kirany ihany ao anatiny ny trondro zany, zay misy kirany ny merlan sy ny thon, non ny hay ny thon ny merlan reny zavatra misy kirany rehetrarehetra, ny tilapia sy fa ny amalona sy ny rehetrarehetra zany reny zany de efa tsy izy ny thon kay tsy izy azafady, ny thon tsisy kirany, fa ny saumon tiako tenena, saumon ao anatin'le hohanina, fa ny thon tsisy kirany. De ny amalona sy ny crevette sy ny crabe sy ny langouste sy ny karazany reny zany, reny tsy fihinana daholy, de sy ny calmar sy ny karazany. De zao rehefa taloha zay de reny foana ny sakafo, fruit de mer de henan-kisoa de amalona, tena hoe tena mihinana foana, tena matetika be mihitsy. De zao ry havana tena ho antsika zay hoe androany mihitsy vao nahaino an'izany fampianarana zany ndraindray tokoa tena ohatrany hoe sarotra mieritreritra zany hoe Jesosy ahoana ary zany. De ohatrany hoe ndraindray ianao mieritreritra hoe raha tsy hinanandreo de ohatrany hoe tsisy hohanina intsony ianao. Amin'ny voalohany tena ohatrany ohatrany hoe tena de inona moa zany no hohanina ry havana malala. Fa rehefa tsy nihinana andreo de tena be de be kay ny zavatra azo hohanina. Ary zao ny zavatra tena tiako tenenina izahay mivady reto de olona taizana aretina daholo zay taloha. Iny vadiko iny marary misy areti-koditra, palpitation, zahako marary voan'le aretina le mangamangana be reny ako rehefa mihinana zavatra matsirotsiro tamin'izany. Fa rehefa tsy nihinana an'ireo zava-padiny ireo tsony nanomboka teo ry havana malala, tena fahasalamana tsisy ohatr'izany.
tsisy aretiretina zany tsony mijanona daholona ny areti-koditra na ny areti-pona ny areti-natina rehetrarehetra tena sitrana na salamatany teraka tsy ninana fanafody zany zany anisany daholo ry havana tsika raha dia mijery amin'ny siansa ara ry havana jereo ingeny ny any amin'ny internet ingeny mba mitapeva jereo ingeny ny resaka kisoa zany ry havana fa tena be bakteria ingeny havana ny kisoa maloto ny kisoa manko ny tsy mandinika zany fa ny azy ny vavony no mora mandevina sakafo aingana be dia miparitaka any amin'ny vatany daholo ny pozina rehetrarehetra ny sakafo fa tsy mba mivoaka fa ny azy vetivety kely dia levona dia tsy mivoaka ny azy mipozina fa miparitaka amin'ny nofony iny sy zay mahatonga le taviny matevina be iny satria iparitany le pozina avokoa ry havana teny amintsika androany amasino ny tenanao raha tena nompo an'Andriamanitra ianao dia ndao anamasy tena zay ry havana tena nangataka famantarana mihitsy tamin'izany zay vady naraka ny tenanareo nanana trosabe nanan'olona trosabe dia tena efa ohatrany efa nitahin'Andriamanitra aloha zay fa avy eo amin'izay miverina ny katso indray ry havana le fiainanay gaga zay hoe fa inona ary ty teo zany zay tsy nafantatra hoe fa inona ary ty dia avy eo zay nampianarina tenin'Andriamanitra hoe mety resaka io zavatra tsy zava-padiny io dia niheritreritra zay tamin'izany hoe inona koa ny ifandraisan'izany ahoana ny ifandraisana hoe zay ve aty ny katso ny arabola dia zava-padina ve no anton'izany ry havana malala fa nangatahana famantarana ry havana ny vavaka izay mivady dia mifandray tanana dia niteny hoe Jesosy ataovy mahita an'io volo io zay fa hitanao fa tena manenjika ny tompotrosa nefa n'izay ato tsy manana fa raha ataonao mahita an'io volo io zay raha pitso satria ohatrohatr'izay mihitsy izy hoe raha pitso arivany tsy maintsy aloha le vola izay tamin'izany fotoana izany tsy maintsy nahita 5 millions zay nefa amin'io tsy manana fa raha mahita an'io zay Jesosy raha pitso dia tena marina fa tena zay amin'io tsisy verset zay zany tsy nampianarina ohatr' zao hoe verset zao fa mba hoe tenenina fotsiny hoe sao dia mba io tonga zay dia nangataka famantarana ry havana fa raha hitanay Jesosy io volo io raha pitso tsy hinana an'io tsony zay fa tena marina tokoa fa tena zavatra tsy tena maloto io zay zany no mba fandresen-dahatra mivady nangataka famantarana inona ry havana malala tonga ny rapitso maraina tamin'ny valo maraina ry havana nahazo 15 millions zay 5 millions no tedavina 15 millions tonga dia inona tsomy moa ry havana fa dia tena hoe tampotampoka teo nisy olona ny antso zay dia miteny hoe avia leva ty ny vola ty ny 15 millions dia mazava ho azy ry havana malala fa dia nanomboka teo ka mandraky ty ny androany ary mandrak'izay dia tsy ninana intsony ary tena niporofon'Andriamanitra mihitsy teny andalana teny fa tena maloto io ary mahatonga atsika ho voapetipety n'ilay zavatra ireny mahatonga atsika tena raha mbola mihinana zavatra maloto zany tsika ry havana malala dia mbola misy loto foana ny anatintsika any ka andao anamasy teny rehefa zavatra tsy nasen'Andriamanitra nohanina dia tsy nohanin'Andriamanitra tao amin'ilay Isaia teo tsy niteny mihitsy hoe zanak'Israely ihany fa ny olombelona rehetrarehetra na iza zany ka olombelona mandray an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny fiainana dia tadidio tsara fa efa danaka voafidy ianao zay efa tafiditra ao anatin'ny ohatrany hoe Israely ianao zay ary teniko foana ty hoe ny olona ho antsika ho andry indray tena tiantsika be mihitsy ilay teny fikasana ho an'ny zanak'Israely ho andry Abrahama Isaka Jakoba Andriamanitra Isaka Andriamanitra Abrahama Andriamanitra Jakoba zany angeny ivavantsika ry havana dia tiantsika be reny teny fikasana reny fa ndraindray nefa tsika tsy manao an'izay tasen'Andriamanitra atao tahaka nataon'ireny olona ireny akory nefa tsika maka teny fikasana ka zao andaontsika namasy tena fa Jesosy ry havana tsy nanadio kisoa zany tsy maty ho an'ny kisoa Jesosy fa maty ho anahy dia maty ho anao ivavaka tsika amin'izao fotoana izao marana antsika ny fotoana averiko ihany fa afaka mametraka fanontaniana ianao raha misy zavatra tianao ho fantatra bebe kokoa misaotra anao zay Jesosy amin'ity androany ity fa vita teto indray ny fampianarana Jesosy inoko Andriamanitra fa misy olona tena kasihanao manokana amin'ny alalan'izao fampianarana izao ary iriko Andriamanitra raha mba tena hoe hitombo amin'izany zay rehetrarehetra Jesosy aoka ny fanainao masina mandresy lahatra za Jesosy tsy mahay mandresy lahatra fa ny fanainao masina mihitsy no hiasa amin'ity androany ity raha misy olona Jesosy mbola misalasala dia nangatahako aminao tena hampafantatra azy ireo ianao Jesosy tena nangatahako mihitsy ny fanainao masina nazava ny saina tsiray avy tompo malala mba tena hafantaranay ny marina zany no afaka anay tsy ho andevo dia misaotra indrindra amin'izao fampianarana izao voninahitra feno atolotro anao hatramin'ny talohaneraka ho mandrakizay misaotra Jesosy malala amen zay ny fampianarantsika teto ary androany ny mahireza daholo tsika rehetrarehetra samy hitahin'ny tompo mitomboa amin'ny fahalalana ny sitrapon'Andriamanitra aleloia
amen.